Ho anareo rafitra tanatohatry ny fipima rehetra manatrika etona, tompo kilasy tompoko vavy, soa maro pitiny alavoly, tsara ary be mpakasitraka ny zavakanto, fa kanto maro mpankafy koa ny kabary. Mampianatra izany sika eo anivon'ny fikambanam-pikabary malagasy mba hoe ty manatratra ny tanjona izay iombonantsika. Ho amin'izany ary no anton'izao fiorantsika izao, koa ny manatrika tompona adidy, ny manoloana iraketana andraikitra, ny adidy raha teo mahatana, ny andraikitra mahataona, ka efaina ampitiavana ny manandrify ny tena. Manonona ny azafady fa zokom-panajany zany ny sady fangatahn-dalana raha teo. Ho sataboninahitra ho anareo manoloana. Mandroso ny azatsiny ihany koa, ho saiky ny tsy efa izay manamarika ny tsy fahalavirariana. Manarak'izay, isaoran'Andriamanitra fa noho ny fitantanany sy ny fivimbinany dia mbola velonaina mifanatry tava toy izao isika rehetra. Ary ny mason'ny tompo moa santatry ny arahaba, ny molotra amintsika toko-pifandraisana, koa faly mifandray aminareo rehetra manatrika etona. Raha indrindra ihany koa manolotra anareo ilay voam-pifaliana sy ilom-pihavanana, dia ny arahaba vavetivety, ny akory fantom-pantenana, arabaina fa samy velonaina na ho adongo ary na ifika sakana ka tafahoana pifaliana toy izao. Arabaina toa lohataony izay tokony zava-maniry sy andry ny fanantenana. Mihoatra lavitra noho ny lohataonany isika menakavy amin'ny fitiavana sy fampitiavana ny kabary, ka ho toky eo amin'ny fanapahariana azy ny tsirairay, ary ho andry ankinana amin'ny fanandratana avo ny kolotsaina ny isam-batan'olona. Dia homirana toy ny marain-dohataonany isika mianakavy, ka raha miasa temerim-panantenana, ary hoeny kafaliana tahaka ny takarivan-dohataona, ka finaritra manatrika ny tara-pandresena, dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko kilasy tompoko vavy. Sainy ela notrotron'ny fotoana risy mianakavy, izay afa miatrika ny anio, dia ny anio tsy very asina fa mampita ny sotoavana iratan'ny ampitso. Ndeha ary hatrena ny anio, mampiona sy mahavory-lanina antsika etona, tsy hafa izany fa ny fanokafana ny taom-pianarana kabary, 24 raiky amby 24 tompoko kilasy tompoko vavy. Avotran'ny tokotelo mamasana andro sy ny mahazaka telo-olana saribahana, ary ny farimbo telo mahafotsy ny vary, ny matimombana izao fampianarana kabary izao, dia ny mpianatra izany, ny mpampianatra ary ny fandaharam-pianarana. Efa vonona ireo ka fa mandroso isika. Ho anareo mpianatra izay vory atrika etona, vonin-koroso amin'ny fianaran-kabary, mby amin'ny hoe felam-pisandratana ny saotra ka manendrika izay tolorana azy. Misaotra anareo izahay, zahay eto anivon'ny fiadidin-draran'ny fampianarana kabary moa izany eto anivon'ny Foibe Fipima. Ny Fipima izay fikambanana anisan'ny zokiny indrindra amin'ny voin'ny kanto akabary, efa nandritra ny 7 taona izay, manandratra ny sotoavana malagasy raha teo. Ny kakao ny tsy manakana ny atelina, ka nasarotra aza ny taona ny rahantsika nahita ny zava-misy nandritry ny taona iny, na be aza ny manahirana, dia tsy nasakana anareo izany tsy hanao izao dingana izao, tsy nahatana anareo tsy hiroso amin'ny fanatanterahana izay irina sy izay kasaina. Izay ny aminareo efa vonona, fa ho anareo izay mbola misalasala koa dia tongava miaraka aminay ato amin'ny Fipima. Mbola ho tanisain'ireo mpiara-miasa eo ihany moa ireo toerana ahitanareo ny fampianarana kabary, ary mandritra nyity volana oktobra ity dia ampahafantarina anareo amin'ny fitaovan-tserasera rehetra izany fampianarana kabary eo anivon'ny Fipima izany. Ho an'ireo mpianatra mbola tsy navita ny taom-pianarana kosa, taom-pianarana 7 24 mbola mitohy ny fampianarana izay ataontsika ary faranantsika amin'ity taona ity izany. Mankasitraka anareo koa noho ny fametrahanareo fitokisana amin'ny fikambanana, ka ny rosoanareo nianatra kabary, na dia maro aza ny fampianarana kabary eto sy eroa. Ny tia mahasarika, ny tiana mahatarika, dia efa eto sika izany izao, ka ny aina ny mateza anandratra ny sotoavana malagasy ho ety mifanasoa. Tokotelo mamasana andro teny am-piandohana ny resahantsika eto. Ny faharoa dia momba ny fandaharam-pianarana, nokendrena ahasahana ny tontolon'ny kabary, na ny sokajiny, na ny karazany, na ny mahakanto azy. Ankoatr'izay, ny ambile tanantanana ho no hitanana ny tiana, ny ambile naviavy hiavian'ny soa, ary ny ampianarana kabary dia ny sandratan'ny kolotsaina sy ny sotoavana malagasy
arak'izany ihany koa ahaizana ny teny malagasy ary ny kabary, ahalalana ny fomba mampanao malagasy, ahafantarana ireo tantara samihafa ihany koa ary izarana hikaroka sy hamorona ireo kanto akabary. Tsy fianarana fianarana fotsiny anefa ny atao mandritra ny taom-pianarana fa tena fandratoam-pahalalana izay mitady ny mahita ary izay mianatra ny mahay ary izay miroso ny tafita. Koa mankahery anareo ry zoky ry zandry isany mazotoka miroso fa efa nisafidy tsara ianareo ny andany tamin'ny mendrika ka dia hoderain'ny anjara tsara. Tano ary ny azo fa sarotra ny mila, mahareta fa ny miazakazaka tsy mba dia, ny mirotoroto tsy mba fandeha fa ny tozy tsy akijanona, ny tody tanjona irina, mahireza vitanareo izany. Tomboko kilasy tomboko vavy ho anay eto anivon'ny Foibe FIPIMA moa dia manatanteraka hatrany ny atrik'asa iombonana isan-taona hanatsarana ny fandaharam-pianarana ka izay tapaka tamin'ny farany izany no ho tanterahantsika amin'ity taom-pianarana ity. Manampy ihany koa ny Foibe amin'ny fiofanan'ny mpampianatra ary indrindra ho an'ireo toerana izay tsy ampy mpampianatra dia misy hatrany ny fiaraha-miasa ivo hifandraisana sy mampifandray ihany koa ireo mpampianatra kabary na ny mpikabary mihitsy manerana ny lafivalon'ny nosy ka hatrany ampitan-dranomasina. Manara-maso ihany koa izay eo anivon'ny Foibe ny fanatanterahana ny fandaharam-pianarana ary eo anatin'izany ny famaranana ny taom-pianarana amin'ny alalan'ny fanadinana miainga avy any amin'ny tolo-kevitra izay ataon'ny isa-tsampana miampita eo anivon'ny faritany ary mipaka aty amin'ny Foibe. Anjaran'ny Foibe indray no mampanan-kery ny laza adina ary mamerina ho an'ny isa-paritany mba ahafahan'izy ireo manao ny fanadinana iombonana. Izany natao moa dia mba hampitovy lenta ny lanjam-pahaizana eo anivon'ny FIPIMA. Koa mankasitraka anareo sehatra rehetra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanatotosana izany. Tsy noadinoina ihany koa ny sokajy mpandalina amin'ity taom-pianarana ity fa hifanapitsika tokoa izany sokajy izany ary izany indrindra no hanatanterahana lesona santatra amin'izao fotoana anokafana ny taom-pianarana izao izay ataona Andriamatoa filoha-mpanampy eo anivon'ny FIPIMA Foibe. Izay ny amin'iny fa avadiko indray ny tafa dia ny fahatelo na tsara rindra toy inona izany rafi-mpampianarana ka manam-pahavinonana izay tsy izy ihany koa ny mpianatra raha tsy misy ny mpampita izany dia ho zava-poana ihany. Ho toy ny azo sofidoroboka mandravina nefa tsy misy voany. Koa mitodika aminareo tompon'andraiky mpampianarana izahay, ianareo mpampianatra izay azo ambara mazava fa ho mpanandram-panilo hitsilondian'ireto zandry mandiny lalamben'ny kanto ireto. Misaotra anareo noho ny fahavinonanareo hampita fahalalana, mankasitraka anareo noho ny fitiavanareo izaran'ny mahasoa ary mankatelina noho ny faharisianareo hanandratra avo ny kolontsaina malagasy. Fantatra fa tena sarobidy ny fotoana nefa afoinareo izany ho an'ny fampianarana ho an'ity fikambanantsika ity. Anao ka vitane ianareo ampita ka tafita hitombo fahalalana hatrany dia ambinina amin'izay rehetra ny sasarana. Ahita fiadanam-po amin'izay rehetra ny kelezanaina ho tahian'Andriamanitra mandrakariva. Atsidika aminareo ary fa anio dia hisy ny fenitry ny fanaovana ny tatitry ny fampianarana izay iombonantsika eo anivon'ny FIPIMA ary arahana amin'ny dokotera Ralison Saoly talen'ny fampianarana eo anivon'ny faritany FIPIMA Mahajanga. Mino izahay fa samy hanatanteraka izany isika tompon'andraikitra ny fampianarana rehetra mba hananantsika ihany koa arsiva ho tahiry ary apetraka ao amin'ny page web FIPIMA ho lovataranaka tokoa izany kabary izany. Satria ny resaka nefa mbola maro ny fandaharam-potoana ko eto am-pamaranana ry tompoko kilasy tompoko vavy dia anterina hatrany fa ny fanombohan'ny fampianarana moa dia misy ny sehatra efa miroso amin'izany fa ny maro kosa vao hanainga ihany koa, ny efa vonona nefa tsy miemotra, ny makabahana tsy fahotana, ny miomana tsy fahadisoana fa izany mby amin'ny hoe ny tongom-balo tsy miara-mamindra ary ny vona fafy tsy miara-mitsimoka. Ny zava-dehibe dia ny fandraisana andraikitry ny isa-tsehatra amin'ny fanatanterahana mpahamendrehana ny manandrify ny tsirairay. Tompoko kilasy tompoko vavy ambarako ary amin'ny fomba manetriketrika horetany horen-danitra
fa misokatra nio sabotsy 10 oktobra ny taom-pianarana kabary 24 20 eo anivo ny fikambana amin'ny pikabary malagasy maneran-tany. Makasitraka tompokila, makatelina tompoko vavy.